Salaminareo. Ndao hiresaka kely mahakasika an'ireto le namantsika, avatsika, zanantsika, tratran'ilay ataontsika hoe fanitotsitona matetika. Andro be ozy ny olona, aretim-borona. Be dia be ny filazan'ny olona azy, epilepsia ozy tsika. Misy hafatra izay ifampiresahantsika amin'ity anio ity. Indrindra raha maheno ianareo hianjadiany ty aretina epilepsia ity dia reto misy fepetra vitsivitsy hanatsarana fiainana mba tsy hisian'ny krizy matetika amin'ity epilepsia ity. Ny zavatra resahana voalohany aloha dia izao, rehefa misy fanafody omen'ny mpitsabo dia arao atsakany sy andavany ny finanana azy, ny fandraisana azy. Dia aza asiana tebotebo be. Ny epilepsia mantsy dia aretina miverimberina io, aterak'ilay ohatran'ny misy décharge électrique be zay ao amin'ny ati-doha ao, dia iny ilay miteraka an'ilay fanitotsitona. Dia rehefa miteraka an'ilay fanitotsitona matetika misy fahaverezana tsy fahatserovan-tena mihitsy zany. Indraindray ohatra misy fihetsika hafahafa fotsiny fa ny ankabeazany dia misy an'ilay hoe tsy mahatsiaro tena, dia mety hiteraka any amin'ilay hoe faharefon'ny faritra sasany ao amin'ny ati-doha zany, fahakiviana matetika, raritsaina, tsy fampiana torimaso zany ny zavatra mety miseho. Dia reto misy fepetra vitsy tokony ho raisinareo ahafahantsika miala amin'ilay krizy mandeha matetitetika iny. Voalohany dia izao, misy fitandremana fototra tokony atao, matory ampy tsara amin'ny alina. Aza manao reraka be mihitsy, indrindra aza miasa be amin'ny alina zany. Torimaso no atao amin'ny alina dia maka aina tsara. Rehefa mandingana ny sasak'alina iny matory dia efa zava-dehibe zany. Ny sakafo hohanina dia aza adino fa sakafo le mba mitondra magnesium, reny zany dia le any amin'ilay hoe hazan-drano, na hazan-dranomasina io na hazan-dranomamy, mety foana. Ny voanjo, ny tsaramaso, ireo le karazana voamaina reny mantsy mitondra an'ilay atao hoe oméga 3, ilaina be dia be amin'ny ati-doha reny. Dia misotro rano ampy tsara, tsy avela ho maina mihitsy ny vatana. Tsy mieritreritra hoe rehefa mangetaheta vao misotro rano, fa ataovy ampy tsara ny rano sotronareo. Faharoa dia izao, mitaky fitonitsaina io, ilay fisainana milamina, fisainana miabo ozy ny olona dia mba manana an'izay. Vao mifo maraina mihitsy dia apetra ho ambavaka ny fiainana. Mampilamin-tsaina zany. Aza mieritreritra hoe iza ny vavaha, ataovy mivavaka, tsotra fotsiny. Le ray-pahary anao no angatahana dia ilay foto-kevitra miabo resahana ao anatin'izany. Aza manamelo tena mihitsy, foto-kevitra miabo ampiasaina, manala sorisory zany. Dia aza adino le manao fanatanjahantena kely, na dia tongotra 30 minitra fotsiny isan'andro ary mety zany. Aza manao reraka be mihitsy. Rehefa manao fanatanjahantena ianareo dia le fanatanjahantena maivamaivana no mety. Aza manao zavatra manahirana satria rehefa mihetsika ny krizy dia mety tsy mahatsiaro tena, indrindra rehefa reraka be loatra ny vatana sy ny saina. Dia ilaina zany toe-tsaina milamina. Dia ataovy ao anaty programa mihitsy isan'andro ilay hoe manazatra tena miala miteboteby. Dia mba manaova an'ireny le antsoina hoe exercice respiratoire, le fahaiza miaina moa zany, inspiration de respiration, le miaina tsara mihitsy. Dia tena amin'ilay hoe miaina mahay miaina zay zava-dehibe. Dia ataovy matetika ireny. Ny fijerena zava-baovao mahafaly ny tena zava-dehibe. Aza variana amin'ireny le zavatra mety masorena, miteraka teboteby, indrindra rehefa le mijery film dia le film mihetsiketsika manimba maso be dia be reny tsy tsara ampiasaina loatra ho anareo. Rehefa le misy aktifitifitra be, zavatra manjelanjelatra be reny, mampihetsika krizy na epilepsia reny, dia mila mitandrina. Raha mijery film zany dia film tsotsotra, tsisy adiady, milamindamina zay ny jerevana. Ary ty anankiray ity indraindray tsy eritreretin'ny olona. Rehefa mandeha eny an-dalana iny dia jerena koa reny le hitanareo le misy manao elo be fiarovana eny an-tsena. Rehefa daniny ny masoandro be reny, indraindray tena manimba maso, mampiherikerika be dia tsy tsara loatra mandeha amin'ireny. Izao no mivilivily lalana aza dia mandeha amin'ireny zavatra ireny satria manahirana mampihetsika krizy zany. Zay no azo resahana aloha amin'ity anio ity. Amin'ny manaraka miresaka rafitinina zany dia hoe mila torimaso ampy tsara. Tsy matao mihitsy ny hoe misotrosotro alkôla, ireo le manaitaitra reny, indrindra hoe ny kafe sy ny toka zay aza miditra amin'ireny. Ty le raritsaina, stress ozy nareo, dia le ady hevitra matetika ity ajanony ihany. Raha vao misy ady hevitra dia elopa grave be io satria mampihetsika ilay fihetseham-po zany, dia manjary mampihetsika krizy any amin'ilay toratorana. Dia mba miala amin'ireny. Tsy tsara ny hoe faly be loatra. Rehefa mba faly dia faly, fa aza atao be loatra. Raha soa anareo ahita soa an'ity tontolo ny andro ity.